antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana ny reniteny somafaly fa hamafany fahotantsika ny tompo. Hoe ny soratra masina fa Kristy niharitra ny fahafatesana, koa izany nanandratana azy indrindra sy nanomezana azy anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ao aminaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny anan-danitra na ny ety an-tany na ny ambaminy taminy, sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitra Andriamanitra ray. Ka noho izany fahefan'i Kristy izany ry havana dia ambara amin'ny anarany fa voavela avokoa ny fahotanareo noho ny anarany masina samyamideran'ny tompo isika. Ninaitrany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka izany, iomina amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra sady dera azy amin'ny hira voalahatra. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masintsika ry havana, ka ny vakitentsika voalohany dia arak'izay hita ao amin'ny Habakoka toko 2 ny andinin'ny 10 hatramin'ny andinin'ny 7. Habakoka toko 2 ny andinin'ny 10 hatramin'ny andinin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe:
lozan'izay mampisotro divainy namany dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno enatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotrokoa ka mitanjaha, atolotra anao ny kapoaka eny an-tanana kavanan'i Jehova, ary fahamenarana no eo amin'ny voninahitra ao. Fa hanody ianao ny loza natao tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby, noho ny ranon'ny olona sy ny loza natao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Bokin'ny Apokalipsy, toko 12, ny 17 ka hatramin'ny 12. Bokin'ny Apokalipsy, toko 12, ny 17 ka hatramin'ny 12. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona ambanin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia narefeo mahery tany an-danitra aho nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Dia hitsangantsika ry havana hisena ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko 7 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Matio toko 7 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niondrana tsambokely izy dia nitaka tonga tao an-tanànany, ary indro nisy lehilahy anankiray marary paralesisa nandry tamin'ny fandriana nenton'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho nahita ny finoandreo dia nanao tamin'ilay marary paralesisa hoe, matoki anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritreritra ratsy ao am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloka, dia hoy izy tamin'ilay marary paralesisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanomeny olona fahefana toy izany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Sika tompoko ry Andriamanitra rainay eo, rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra sy mankasitraka anao amin'ny fonay tokoa zahay tamin'ny fitantananao anay ka tonga ato amin'ity tempolinao masina ity.
Manakolazaina aminay tokoa ianao amin'ny alalany famakiana ny teninao masina. Ankehitriny raha ho azavaina aminay izany teny izany dia angatahanay indrindra izany fanahinao izany hitoetra mahery ao anatinay mba hanananay fifantohana ka hahafahanay tokoa mandray izay tena tianao lazaina aminay. Ny mpanomponao izay voatendry hanazavany teny koa Tompo dia fenoa ny fahamasinanao ka engane izay tena sitrakao no ambarany. Angatahanay koa Jesosy mba ho teny fiainana ao anay tokoa izay teny voambara eto. Izany vavaka izany dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nidera sy ny laza ny voninahitra dia atolotra ilay ray sanaka ny fanahy masina hatrany. Amen. Amin'ny rehetra ny fahasoavana amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny fanahy fito izay nolon'ny seza fiandrianana avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina lahy matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Apokalipsy toko 12. Mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Anatin'ity toriteny ity koa dia misy fampianarana anankitelo voarainao. Anankiray inona tsara natao hoe literatura apokaliptika, ny manarak'izay inona natao hoe iahoana amin'ny tantara amin'ny devoly na ny momba ny demonia atao hoe démonologie ny fiantso azy, ary ny fahatelo dia momba ny fahefan'Andriamanitra izay anakinantsika ny lohevitra. Mampanjaka ny fahefan'ny Tompo, izany ny lohevitrantsika. Apokalipsy no raisintsika. Raha miteny hoe apokalipsy itsika dia karazan-tsoratra izany, genre littéraire, litérariforme. Dia io zany le apokalipsy ny Jaona no tena anaran'izy ity, na apokalipsy avy amin'ny Jesosy. Fa satria karazan-tsoratra natao hoe apokaliptika, tsy io rery ny apokalipsy ao amin'ny Baiboly, fa maro zany izy ireo. Misy apokalipsy ao amin'ny Ezekely, misy apokaliptika ao amin'ny Isaia, misy apokaliptika ao amin'ny Zakaria. Matetika ny Daniela ihany ny fantatry ny olona raha vao apokaliptika amin'ny testamenta taloha. Raha amin'ny testamenta vaovao misy apokaliptika synoptika, any Matio le miraza ny andro farany reny, ny an'ny Marika toko 7:20, ny amin'ny Lioka toko 7:20 misy apokalipsy ao. Paoly manana soratra apokaliptika, amin'ny Tesalonianina misy apokaliptika, amin'ny Korintianina misy apokaliptika. Fa ity zany nahazo anarana hoe apokalipsy. Zay zany tsara ho fantatra io zany tsy io rery ny apokalipsy ao amin'ny Baiboly. Izy io zany literaturana ady, milaza ady izy matetika, milaza fanenjena, milaza ny herin'ny ratsy izay tsy maintsy ho resen'ny tsara, ary zay mahafa azy. Ny apokalipsy koa matetika mampiasa ny dualisme, ny maizina ny mazava, fahafatesana fiainana ambony ambany, ny miakatra ny midina, ny ankavia ankavanana, ny fotsy ny mainty, feno zavatra ohatran'izany. Izy koa mampiasa natao hoe sary ohatra na symbolisme, resaka isa, resaka loko. Ohatra koa ny hoe voaloboka, varavara, fiainana, fahafatesana, mpiandry tsara, ny
izany rehetra zany dia sary ohatra na sary teny ilazana zavatra ao amin'ny apokalipsy. Izy koa zany a matetika izy a miaka midina satria tsy voafetra amin'ny toerana sy ny fotoana. Dia indray anan-danitra, indray etỳ an-tany, indray anambamy ihany voyage astral zany a ilazana an'izay. Fa amin'ny tena votoatiny dia milaza fandresen'Andriamanitra ary zay no adino dia lasa mpiororony olona amin'ilay boky ianareo. Satria ny apokaliptika rehetra dia milaza hoe mahery ny ratsy fa izy tsy maintsy resy amin'ny farany. Ohatra ny film rehetra jerenareo ihany ny apokaliptika. Abdin'ny olona ilay herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra rehefa mamaky an'io na manajava an'io, ary zay mafamitahana ataon'ny sasany ao anatin'io. Milaza ny fahefan'Andriamanitra ny boky apokaliptika. Eto tsika dia milaza ady apokalipsy 2:20. Ampanjakan'Andriamanitra zany fahefana zany, ka fahefana amin'ny toerana roa, ny ray anan-danitra, ny ray etỳ an-tany. Ny voalohany resantsika dia mampanjaka ny fahefany anan-danitra amin'ny tompo. Andeha vakitsika ny apokalipsy 7:7, apokalipsy 2:20 hatramin'ny 7. Ilazana ny fametrahan'Andriamanitra ny fahefany any an-danitra. Vakitsika ary nisy ady tanan-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fiterina ho azy tsony tanan-danitra. Ary nazera ilay dragona, ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Zay ilay ady tanan-danitra. Ny ady tanan-danitra io dia milaza ny tantaran'ny devoly. Izay ilay zavatra faharoan-dresako teo natao hoe démonologie na fampianarana momba ny démonie. Raha te hafantotra amin'ny tantaran'ny fiandohan'ny ratsy ianao na ny faharatsiana na amin'ny devoly dia ireto boky telo reto tazomina tsara, indrindra fa anareo mpianatra. Isaia 4:20, Ezekiel 4:20, dia ity apokalipsy 4:12 ity manomboka amin'ny dininy 7. Ireo zany no tantara fanalahidy raha ilaza ny tantaran'ny devoly zany. Isaia 4:20, Ezekiel 4:20, apokalipsy 4:12. Izy telo ireo dia milaza ny ady natao tamin'ny devoly tany an-danitra, nandroana azy hiala taminy. Nisy ady tany an-danitra. Io fotoana io dia fotoan'Andriamanitra, efa tenenintsika matetika fa n'Andriamanitra tsy manana notion du temps, izy zany éternel. Fa zany momba ny fotoana zany dia zavatra etỳ an-tany. Ny fotoana arangeny indray hovatsika, misy heure d'hiver, misy heure d'été. Ny fotoana zany dia zavatra aty an-tany. Ka tamin'ny fotoana inona ny sy ny ady io fotoanan'Andriamanitra, afaka apetraka amin'ny toerana telo izy io. Misy ny milaza azy hoe talohan'ny fahariana io ady io. Rehefa avy eo satana rehefa resy tany latsaka taty dia namitika na Damasieva. Zay ny vanim-potoana voalohany. Ny vanim-potoana faharoa indray talohan'ny dinan'i Jesosy Kristy tetỳ amin'ny tany, diovina noho ny lanitra lamin'ny tany ilay devoly vao nidina taty koa ady zany hoe ady tsy vitan'zareo avy tany zany nitoy aty. Zay ny fanazavana faharoa. Fa ny fahatelo ny ady nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nandresena ny satana dia na amin'ny ady ataon'i Mikaela any an-danitra. Zay fotoana telo zay zany samy mety avokoa satria fotoanan'Andriamanitra io. Ka ity tantara ity dia milaza ny satana izay nanonga mpanjakana tany an-danitra. Andriamanitra tsy nihetsika tamin'ny toerana akory, fa i Mikaela no nalefany, nisolo tena azy. Mikaela dia arikanjely, izy no komandiny tafiky ny lanitra. Dikanariny hoe Mikaela dia mizara telo mi dia ka dia el. Ny mi mamitany hoe iza, ny ka zany comme na like na tahaka, ny el Andriamanitra. Dia raha vao tamitra zay dia famitaniana le anarana. Inona le izy raha tamitra raha ny hainy tsara ianao? Vereny mafimafy hoe iza ny tahaka an'Andriamanitra, milaza ny fahefan'Andriamanitra zany anarana zany. Michel na Mikaela dia ray ihany ny dikany, olona ray ihany resahana amin'ireo.
dia io zany sy ny anjeliny ny devoly zany nahazo ekipa koa taminy marobe ampahatelo ny anjely tanan-danitra lasany ny anjely alinalina fa nahazo ampahatelo izy tsy naresy izy tsy nisy fitoerana ho azy tsony tanan-danitra nazera izy ao daholo ny anarany antsona azy izy avy ny anarany antsona azy izy dragona menarana ela devoly a satana ray aminy ambaran'ireo zay namitaka izao tontolo izao zay le fandroahana zay nataon'Andriamanitra taminy anehoan'ny fahefana anan-danitra raisitsika ny Isaia 20 efa natsidikitsika teo a ilazana ny sary teny amin'ny Isaia 20 a dia mody hoe mpanjakan'ny Babilôna le resary kanefa devoly no ambadika tantaraina zay no mahasarotra azy tantaran'ny devoly zany fa nitovy amin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Babilôna zay nisanitra ambony dia nazera Isaia 20 manomboka amin'ny 1:20 raisitsika tsikelikely 1:20 aloha vakitsika efa navarina ty ny fiainantsika no tabianao mba ho ny feo ny valianao kankana ny lavianao mody hoe mpanjakan'ny Babilôna manko tia mozika fa ny tena marina dia ny devoly satria ny devoly no mpahay mozika tao an-danitra aza donona zay mahatonga amin'ny devoly rehefa miasa dia misy mozika raha manao trombo ianao dia tsy maintsy misy hira atao misy koa ny rock de diable maro samihafa fa satana dia tena mpihira ary mahay karazan-kira mpahay mozika aza donona zay fa ny incantation de Satan rehetra dia misy mozika avokoa 20 endre latsaka avy tanan-danitra ianao le fitanikandro zanaky ny maraina voakapa ianjera amin'ny tany ianao le hoe fitarikandro zanaky ny maraina dia Lucifer midikana amin'ny teny latina zany hoe kintan'ny maraina étoile de lumière anaran'ny devoly zany a dia anarana tsara kintan'ny maraina étoile de lumière zay ny anarana zay nidikana hoe Lucifer zany le tsy ratsy le anarany mahazo ataonao amin'ny zanakao fa noho izy napetraka anaran'ny devoly a dia nanjary tsy tiany olona tsony fa kintan'ny maraina nidikan'izany dia io le izy amin'ny teny latina zany a nazera avy anan-danitra le kintan'ny maraina maninona moa nazery izy amin'ny 17 sy 14 mamaly an'izay ianao nanakapo hoe anan-danitra no iakarako ambony kintan'Andriamanitra no anoratako ny seza fiandrianako ipetraka amin'ny tendrombohitra fivoriana anamparana avaratra hiakatra eo ambonina voan'ny rahona ho tahakany avotra tsy afa-po tamin'ny fahefana sy ny toerana misy azy Satana fa te hisombona an'Andriamanitra io sisany tsy resiko io alaiko ny seza fiandrianana io a dia hipetraka amin'io a ho tahaka ny avondrindra io ihany neny nafindra ny Damasevy ianareo izy raha mihinana n'io azy io Damasevy ahiratra ny masonareo ka maninona ho tahaka an'Andriamanitra ianareo amin'ny devoly zay tao aminy ihany nafindrana satria zay no navoa azy tamy te ho tahaka an'Andriamanitra izy nampidinina izy Ezekiel 20 zay tantara amin'ny fanao ambadika amin'io ihany manomboka amin'ny andininy 4:10 Ezekiel 20 a ny andininy 2 vakitsika zany ilazana ny tohiny amin'ny Isaia teo Ezekiel 20 andininy 2 ry zanak'olona lazao amin'ny mpanjakan'ny Tiro hoe zao ny lazain'i Jehovah Tompo zay le hoe mody mpanjakan'ny Tiro indray ny resahana le teo Babilôna hoana ozy izy satria miavonavona ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa eto amin'ny anankiray ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetraha